de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu de prix. Seigneur, me voici assoiffé. Miarabantsika rehetra indray a tonga anatin'izao fotoana izao a zay nomeny tompo atsika. Amen. Amen. Tena fahasoavana nafatsika tafavory eto indray androany a ary mina hoe tsy avy amin'ny mety hoe tsika ny tena farany tandrina ny fiainatsika be indrindra fa mbola omen'Andriamanitra
tombofotoana isika manendry andro Andriamanitra dia ity fotoana androany itya afahantsika indray a manome voninahitra azy a dera azy a toetra eo amin'ny fanatrehany a dia miarabantsika rehetra koa izay manaraka mivantana ity fotoana ity a isaky ny alahataka an'izao a mankasitraka anareo izay satria fantatra hoe mety any lavitra any ko na eto a Madagasikara na ny ivelany manatrika izao fotoana izao manaraka izao fotoana izao a dia ho tahin'Andriamanitra manokana ianareo a dia ny tompo hita manokana ary andray izay zavatra efa noman'ny tompo koa nareo amin'ity fotoana androany ity a dia mino isika androany hoe Andriamanitra no ivon'izao fotoana izao a Andriamanitra no miasa eto amin'ity fotoana androany ity a izy no aneo ny voninahiny manokana ary mbola manana fahasoavana lehibe tsika hoe afaka miditra malalaka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy sakana satria efa tritra ilay voalina fa androany iray ny tompo dia tena manantona ndao tsika hanantona azy ndao tsika tena hanokatra ny fotsika ho azy a anala ny mety fahazarana rehetrarehetra satria fantatry fa manakambara amintsika ny tompo androany a dia hita manokana fanahintsika Andriamanitra androany a dia isaky ny fotoantsika manantona ny tompo a dia mizavatra foana ataon'Andriamanitra mety manintsy an'Andriamanitra manala Andriamanitra fa ny zava-dehibe dia fotsika misokatra ho azy androany a ohatsika hitsangana dia hivavaka dia ametraka nyity fotoana ty ampelantanany tompo a dia hidera azy rehefa avy eo amin'ny voninahitra azy a alleluia vava ianao amin'izao fotoana izao a asandrato ny vavaka ao dia alleluia tompo mankasitraka feno anao izahay mankasitraka satria fantatray Jesosy hoe ianao no anton'ny zavatra rehetra ianao no antononay eto amin'ity toeranyity indray androany a ary tena tianay hiala Andriamanitra ray mety fahazarana hoe rehefa lahady dia tonga eto amin'ny fanatrehanao izahay satria tompo tena tekasika anay ianao androany teanao zava-baovao eo amin'ny fiainam-panana indray ianao amin'ity fotoana androany ity na manahoana izay tonga eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra ray dia fantatro manokana fa ianao le Andriamanitra eo amin'ny fiandriananao ianao le Andriamanitra izay mifehy ary miazona ny zavatra rehetra ianao le Andriamanitra ray izay tena hoe eo amin'ny fiandriananao ary midina manatrika anay amin'izao fotoana izao tompo tena miandry anao izahay androany manantena anao izahay androany ianao izay malala tompo Andriamanitra ray ny aminay tsirairay-avy na ny manaraka mivantana an'izao fotoana izao a ary mino izay tompo tena te hitany fananay manokana indray ianao androany tia haneo ny voninahitra ao manokana indray ianao androany tia hanazava anay misimisy kokoa hatrany indray ianao ao anatin'ity fotoana androany ity satria efa akaiky loatra ny fiavianao Jesosy a tompo tenao ka tena hita manokana anay tsiraray avy ianao androany tompo tena hita nyity fotoana ity ianao ary asa feno ao anatin'izao fotoana izao voninahitra dia aoka ao anao rery any fankasitrahana ny fiderana ny fankalazana ho anao le Andriamanitra ray izay eo amin'ny fiandriananao alleluia totsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndao hidera azy androany a ndao me voninahitra azy androany a tena mihoatra ny mety efa nidera amin'Andriamanitra dera ao izy an'ity fotoana androany ity alleluia Fana desse passare
Namuji azesosi Nachagulani Minua La sarelena chusichana Nuri atsanani Minua Another chani faneva Oh fanadesi ni fasani Velunani tu Ananda chani faneva Oh fanadesi ni fasani Velunani tu Irofarani Velunani tu Hallelujah Asanda trunya narana Buoiraona Kana kuanza kana Naumba muzia Afanyandani chanao Weti antani yanao Kamatwanai Veritsangana yanao Wanyandani chaindai Naranao nuterai Afanyandani chanao Weti yatani yanao Kamatwanai Veritsangana yanao Wanyandani chaindai Naranao nuterai Sanda chunya naranao Tumpu oirawana Fena kuanzakana Tunganaumba mudia Afenendani chanao Weti yantani yanao Kamatwanai Veritsangana yanao Wanyandani chaidai Naranao nuterai Tu es descendu sur terre Tu es descendu sur terre Pour me chercher De la terre jusqu'à la croix Pour me sauver De la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel Seigneur j'élève ton nom Afyanendani chanao Weti yantani yanao Kamatwanai Veritsangana yanao Wanyandani chaindai Naranao nuterai Naranao nuterai Naranao nuterai
sotranao jesosy fa fantatray jesosy fa mbola manatrika eto anao androany dia zao za jesosy dia te hanokatra nyfonay androany mba tena ho fonenanao jesosy mifonay androany mba tena ianao jesosy njaka amin'ny fahafenona ty anatinay androany jesosy mba tena ho lapanao zay jesosy androany devenir foko wana causa vacetra mikyu yana tiniu lalina ni foko tunga funena irao mifonao rehetra zany androany devenir foko wana causa vacetra mikyu yana tiniu lalina ni fuku tunga funena fa funena now funena funena izay rehetra hanome lalana ho atompo fitoerana arak'izay irina devenir foko wana causa vacetra mikyu yana tiniu lalina ni fuku tunga fune irao funena now funena funena izay rehetra hanome lalana ho atompo fitoerana arak'izay irinao devenir foko wana causa vacetra mikyu yana tiniu lalina ni fuku tunga funena ni fuku tunga funena ni fuku tunga tompo tena milanao tokoa jesosy ny androm-piainanay jesosy tsy afaka miainy zay jesosy raha tsy eo ianao tsy afaka miainy zay tsy afaka mifoakory zay jesosy raha mbola tsy teo ny famindraponao milanao jesosy isan'andro isa-minitra jesosy milanao zay tompo mangataka zay jesosy mba tenenao tompo ny tantananay fanay masino milanao ao ami
masino milanawa ami fianaku fanai masino milanawa ami fianaku Simana-yayanao, simana-yayanao, simana-tinuayanao, fana masino, simana-yayanao, simana-tinuayanao, fana Saint-Esprit, m'oblige à toi. Saint-Esprit, m'oblige à toi. Ton mot, la vie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, m'oblige à toi. Ton mot. Tellement important, tellement important, mon fils en toi, ton mot, la vie, tellement important, mon fils en toi, oh la vie, la Mon pas capable, vivre sans toi. Mon pas capable, sans ton esprit. Mon pas capable, vivre sans toi. Mon pas capable, sans ton esprit, fanayo, fanayo.
passe sans ton esprit. Lebeana Jehovah Sitakachini sana ni erina Enichini na isha Saurechisa Enitia erefesina Ifale piazana Lebeana Jehovah Sitakachini sana ni evicha Enikini na ichao Saurechisa Enitia efesina Ifale piazana Nilanicha Sezafiantiana Nitani Fituera tungucha Isao Echalintizao Milanicha Sezafiantiana Mitani Fituera tungucha Isao Echalintizao Teani Tenao Navanao Lebeana Jehovah Sitakachini sana Ifievi chao Ifievi chao Enikini na ichao Saurechisa Enitia efesina Fale piazana Lebeana Jehovah Sitakachini sana ni evicha Enikini na ichao Saurechisa Enitia efesina Fale piazana Milanicha Sezafiantiana Mitani Fituera tungucha Isao Echalintizao Teani Itenao Navanao Isani Milanicha Sezafiantiana Mitani Fituera tungucha Isao Echalintizao Teani Nitananao Navanao Isani Milanicha Sezafiantiana Nitani Fituera tungucha
izao rehetra hita izao dia azy ny teninao nanaovanao izany ny lanitra seza fiandrianana ny tany fitoera tolotra izao rehetra hita izao dia azy ny tananao nanaovanao izany nyanyandanitra miteranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao haleluya hoanao nyanyandanitra miteranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao haleluya hoanao nyanyandanitra miteranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao haleluya hoanao panja masina ianao ito feno voninahitra ny tany rehetra ny firenenrehetra iogana gracias oana okazavana nitavanao naufanacha nyanyandanitra iteranao fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao haleluya hoanao panja nyanyandanitra zao rehetra izao haleluya hoanao panja Lotsikariteka ho amin'ny tompony. Alléluia. Samasterансika. Jaga ny tompo. Amen. Mino fa faly anao tonga eto amin'ity toerana ity zay toko hoe toerana tsara indrindra. Amen. Afatsika indray miaino ny tompo dia afaka midera azy dia afaka mankalaza azy dia manasanao hatrany tena nokatra ny fonao satria fantatra hoe matoa Andriamanitra mamela nyity fotoanandroany ity dia mangy anao izy dia tany fananao izy dia aza vela hoe tapitra ity fotoanandroany ity dia voaka maina eto fotsiny ianao fa sy hoe tahita ao anatinao ao. Amen. Rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia do tena nokatra ny fotsika, anokatra ny amintsika rehetrarehetra
amelany zavatra rehetrarehetra mety anivelany ihany fa tena hifantoko eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria fantatro fa eto ny tompo dia te tany fanahintsika Andriamanitra. Alleluia. Misy olona ve androany vao tonga eto amin'ity toerany ity miaraba ny ranabavy manasanao hitsanga tsika ity akamafo any tompo ho azy telo mianaka tain'Andriamanitra manokana dia eto ny fotoana isaky ny alahady amin'ny sivy ora sasany dia manasana ohatrany izay tain'Andriamanitra manokana ianao. Do tsika hanao ny fanatitra ary amin'izao fotoana izao nanome ho an'ny tompo isika amin'ity maraina ity izay fantatro hoe tsy tanina be tsika ao anatin'izany. Amen. Satria fantatro fa tiatsika ny tompo, tiatsika ny tompo dia hanome ho azy isika tsy amin'ny fanerena, tsy misy hoe tsy maintsy manome androany fa raha tsisy ianao dia tena tsisy tompo mahafantatra ny zavatra rehetra. Tsika koa mahafantatra hoe ao am-potsika ny fanjakan'Andriamanitra, ao am-potsika ny asan'Andriamanitra, betsaka ny asa, betsaka ny zavatra lanina amin'izao asan'Andriamanitra izao dia izany zavatra izany tsy hoe vola milatsaka avy any an-danitra fa isika ny tahian'Andriamanitra dia tsika ny manome ho any asan'Andriamanitra. Ankalalahana fa tsy akaterena dia minao fa toe-potsika ny manome ho an'ny tompo ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra dia aoka tena ho toe-potsika zany rehetrarehetra izany. Ndaoritsika anao hira dia anantona ety anyloha anatitra ho an'ny tompo amin'izao fotoana izao. Alleluia. Afaka mandrositsika manome ho an'ny tompo tsy maraina ety. Bonjour à tous. Et je voudrais aussi saluer tout spécialement nos frères et sœurs de Tuléar qui nous suivent aussi en ligne. Et je salue également tous ceux, comme l'a dit le frère Fali tout à l'heure, tous ceux qui nous suivent en ligne, que ce soit ici même à Madagascar ou à l'extérieur. Et je salue tout spécialement également tous ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il est bon.
tsara ny tompo. Amen. Amen. J'aurais voulu que nous prenions notre Bible tiako raha mba sokafanareo ny baibolinareo a dans un passage que nous connaissons ao très très bien, anatina andiny-tsoratra masina anankiray izay fantatsika tsara dans l'évangile de Jean, ao amin'ny bokin'ny filazantsara ny Jaona chapitre 3. toko fahatelo. Quand je dis Jean chapitre 3, même les enfants, ils s'imaginent déjà quel verset on va lire. Rehefa miresaka hoe Jaona toko fahatelo dia na ny ankizy aza tonga dia mahafantatra hoe inona le andiny novakiana. Il y a beaucoup de versets dans le chapitre 3. Fa be dia be ny andiny ao hitantsika ao amin'ny toko fahatelo io a. Mais nous allons lire un des versets les plus célèbres. Fa vakintsika zany a dia ireo andiny ny andiny anankiray izay tena malaza. Donc Jean chapitre 3, on va lire à partir du verset 16. Dia manomboka eo amin'ny andiny faenina ambin'ny folo a no vakintsika zany. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa hamonjeny izao tontolo izao. Verset 18. Dia fahavalo ambin'ny folo. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Izay mino azy dia tsy elohana fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ary zao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Et les deux derniers versets. Dia andininy faharoa farany a. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Fa zay rehetra manao ratsy a dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndao hita miharihary ny asany fa zay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. On va revenir un tout petit peu à l'école du dimanche. Verina kely amin'ny sekoly aladitsika. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Voilà le merveilleux cadeau que le Seigneur nous donne. Zany zany ny fanomezana mahafinaritra indrindra izay nomeny tompo atsika. Il nous a donné son Fils Nanome atsika ny zanany lahy izy gratuitement. maimai-poana. Et celui qui croit en lui, Ary zay rehetra mino azy ihany koa izy il est sauvé. dia voavonjy izy. Amen. Amen. Nous n'avons besoin de faire rien d'autre que de croire. Tsy mila manao asa ninina intsony zany tsika afa-tsy ny mino rery ihany. Si nous croyons au Fils de Dieu, Raha mino ny zanak'Andriamanitra isika nous sommes sauvés. dia vonjena isika. Mais il y a un jugement. Fa nefa misy fanamelohana na fitsarana ho izy izy. Un jugement pour ceux qui ne croient pas. Fanamelohana na fitsarana ho an'izay tsy mino. Ceux qui croient, ils ne seront pas jugés. Reo mino izy izy a dia tsy ho elohana. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Zay no lazay ny tenin'Andriamanitra eto. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Andiny fafito ambin'ny folo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka an'izao tontolo izao izy. Mais pour que le monde soit sauvé. Fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Donc, Dieu n'a pas envoyé un magistrat, un juge, Noho izany Andriamanitra tsy hoe naniraka mpitsara akory.
malgré tout le mal que nous avons commis, que nous commettons encore, na dia teo aza ny ratsy rehetra vitantsika izay mbola ataontsika ankehitriny mais il nous a montré son amour fa ny fitiavany a no nasehony atsika en nous envoyant un sauveur tamina nandefasiny ho atsika mpamonjy a en la personne de son Fils unique bien-aimé. tamin'ny alalan'ny tena ny zanany latokana izay sitrany Donc sady Dieu n'est malalany pas un policier, ni un gendarme, ni un garde pénitentiaire. noho izany andriamanitra tsy hoe sady tsy hoe mpiandro fonja na polisy na gendarme Ce n'est pas un huissier non plus. ary a izy ihany koa tsy huissier vaditany Mais il est amour. fa fitiavana izy Amen. amen Dieu est amour. andriamanitra dia fitiavana Parce qu'il m'a aimé. Ça Il fait- t'a aimé. tia sy tianao izy Il nous a aimés, donc il nous a donné un don, un cadeau précieux. satria tia sy anao izy a dia nomeny fanomezana sarobidy isika Son Fils, dia ny zanany lazany qui est venu nous racheter. izay tonga mba hamonjy atsika Et la Bible nous dit, azao ny lazainy baiboly a celui qui croit en lui dia ny fahavalambin'ny folo n'est point jugé. izay mino azy dia tsy hoe lohana Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo izy izy Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. satria tsy nino ny anarany zanaka latokan'andriamanitra izy Donc nous voyons ici noho izany hitantsika eto a que dans le cœur de Dieu, fa tao am-pon'andriamanitra Dieu ne juge personne. dia tsy nitsara na iza andriamanitra Mais chacun se juge soi-même. fa ny tsiraray avy zany samy mandinika ny tenany On croit, mitsara ny tenany manokana hoe mino ve izy on est sauvé. dia raha mino izy dia vonjena On ne croit pas, raha tsy mino izy on est déjà jugé. dia efa voaheloka raha teo isika On choisit le jugement qu'on veut. zany hoe lay fitsarana tiatsika zany ny safiditsika Ou je choisis d'être sauvé, na za zany a misafidy ho vonjena ou je choisis la perdition éternelle. na za misafidy a ny fahaveresana mandrakizay Amen. amen C'est à nous de choisir, de faire le choix. zany hoe anjarantsika zany manatsafidy misafidy Nous savons que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. fantatsika tsara fa ho ny baiboly amintsika hoe tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy Lorsque nous croyons au Seigneur, rehefa mino amin'ny tompo isika nous sommes sauvés, dia vonjena isika nous ne sommes pas jugés, dia tsy hoelohana isika il n'y a aucune condamnation. tsy misy a fanamelohana intsony C'est merveilleux, n'est-ce pas? tsara zany sa tsy zany Mais est-ce que c'est un feu vert pour que nous vivions comme nous voulons? fa nefa move jiro maintso zany a manome alalana atsika ahafahantsika miaina zay tiatsika hiainana Est-ce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? hoe satria efa tsisy fanamelohana ntsony ao amin'izay ao Kristy Jesosy dia afaka miaina amin'ny fomba tiatsika hiainana ve zany tsika Une chose est sûre, zavatra tokana no azo antoka c'est que Dieu ou Jésus-Christ, il revient bientôt. dia zao hoe Jesosy Kristy a dia ho avy tsy ho ela Nous le savons tous. ary fantatsika tsiraray avy zany Et lorsqu'il va rehetra. venir, rehefa ho avy izy il va prendre son église. dia aka ny fiangonana izy Quelle église? fiangonana manao ahoana nefa Ce n'est pas une dénomination, tsy anaram-piangonana ce n'est pas un lieu de réunion, tsy toeram-pivavahana mais il va prendre ses enfants, ses fils, fa ny zanany a no alainy ses fils et ses filles. ny zanaka lahy sy ny zanaka vavany zany La Bible nous dit qu'il va prendre une église, ho ny baiboly hoe aka fiangonana izy une église qui lui ressemble, dia fiangonana zay tahaka azy une église qui reflète son image, fiangonana zay manahaka ny endriny une église pure et sans tache, fiangonana madio tsisy petina une église sanctifiée, fiangonana masina une église qui est sans tache ni ride. fiangonana tsisy pentina sy fiketronana
Lisons un passage dans Éphésiens chapitre 5. Otsika maky any ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahenina. Éphésiens, non, chapitre 5. Toko fadimy azafady. Efesianina toko fadimy. Du verset 25 andininy fadimy amin'ny roapolo au verset 27. hatramin'ny fafito amin'ny roapolo. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho any tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na zay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Elle est où cette Église? Aiza ho aiza ny misy an'io fiangonana io? Je disais que l'Église, ce n'est pas une dénomination. Satria nylazaiko teo hoe ny fiangonana dia tsy anaram-piangonana akory. Et ce n'est pas un lieu de réunion. Ary tsy toerana anankiray, toeram-pivavahana anankiray Mais zany. l'Église du Seigneur, c'est toi et moi. Fa ny fiangonan'ny tompo dia izao sy anao. Mais cette Église dont on fait mention dans la parole de Dieu, Fa ty fiangonana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ity c'est une Église qui est irrépréhensible. dia fiangonana tsy misy tsiny. Je disais, je répète que toi et moi, nous sommes l'Église du Seigneur. Mbola verika any hoe izao sy anao no fiangonan'ny tompo Le Seigneur va prendre une Église irrépréhensible. Ary ny fiangonana izay ho apakaron'ny tompo dia fiangonana tsy misy tsiny. Comment est l'état de l'Église aujourd'hui? Manao ahoana nefa ny toerana misy ny fiangonana ankehitriny? Je ne parle pas de toi et moi seulement. Za tsy miresaka tsika senao rery any L'Église d'une manière générale. fa ny Partout où nous allons. fiangonana amin'ny akabeany maneran-tany zany. Est-ce que l'Église, elle est irrépréhensible? Moa ve efa tonga amin'izay tsy fananatsiny zay ny fiangonana? Est-ce que si nous côtoyons toutes les églises que nous connaissons, Moa ve raha makany amin'ireny fiangonana rehetra izay fantatsika ireny tsika, nous pouvons trouver cette église glorieuse, dia moa ve mahatazana an'ilay fiangonana feno voninahitra tokoa isika, sans tache ni ride? tsisy petina, tsisy fiketronana? Je ne vous demande pas de répondre. Za tsy mangataka aminareo valio Nous pouvons répondre à cette question dans notre conscience. fa any amin'ny fieritreretantsika sika no afaka mamaly an'izay fanontaniana izay. Est-ce que dans toutes les églises que nous pouvons y aller, Moa ve any amin'ny fiangonana rehetra izay afaka alehantsika, nous aussi nous faisons partie, hein? isika ihany koa tafiditra ao anatin'izany Est-ce qu'il n'y a pas de convoitise? Moa ve tsy misy filana sy fitsiriritana? Est-ce qu'il n'y a pas de haine? Moa ve tsisy fankahalana? Est-ce qu'il n'y a pas de jalousie? Moa ve tsisy fialonana? Est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence? Moa ve tsisy fifaninanana? Est-ce qu'il n'y a pas de l'amertume? Moa ve tsisy afaka mangidy ao? S'il y a ça, Raha misy an'izay une question se pose. dia misy fanontaniana anankiray mipetraka. Est-ce que l'Église est selon le cœur du Seigneur Moa ve mifanaraka amin'ny fon'ny tompo ny fiangonana en ce moment? amin'izay fotoana izay zany? Est-ce que si le Seigneur arrive maintenant, Raha ohatra ve tonga amin'izao fotoana izao Andriamanitra ny tompo est-ce qu'il trouvera cette Église glorieuse, pure et sans tache ni ride? moa ve izy ahita fiangonana feno voninahitra, tsisy petina, tsisy fiketronana, madio? Notre conscience peut répondre à cette question. Ny fieritreretantsika no afaka mamaly an'izay fanontaniana izay. Si l'Église aujourd'hui Raha toka ny fiangonana ankehitriny n'est pas comme elle est décrite dans la Bible, raha mbola tsy araka izay namaritany baiboly azy ny toerana misy azy ankehitriny zany, alors elle a besoin d'être purifiée. noho izany dia mila diovina izy, Elle a besoin d'être sanctifiée. mila amasinina izy. Et la parole de Dieu nous dit Ary ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika que Dieu, enfin, le Seigneur
fa ny tompo purifie et sanctifie son Église fa ny tompo izy izy no manadio sy manamasina ny par fiangonana l'eau de sa parole. amin'ny rano amin'ny anadiovany azy izy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Le Seigneur nous donne sa parole Zany hoe ny tompo antsika ny teniny pour purifier son Église. mba hanadio ny fiangonany. Qu'est-ce qu'on purifie? Qu'est-ce qu'on lave? Inona moa ny diovina, inona no sasana? On lave ce qui est sale. Zay maloto ane ny diovina ny sasana. Et plus un habit est sale, Ary arakaraka me maloto ny fitafiana anankiray, plus on utilise le détergent, plus on utilise du savon. dia arakarak'izay ihany koa no ampiasantsika savony. Plus on doit frotter encore plus fort. Raha arakaraka ny lotony zany no vao maika mila kosehantsika azy mafy. Et si le tissu pouvait parler, il aurait crié, il aurait dit « J'ai mal ». Ary raha afaka mikikika sy miteny ny akanjo a dia miteny mihitsy izy hoe kay marary zany. Plus notre cœur est mauvais, Arakaraka ny maharatsy ny fotsika, plus la parole de Dieu va nous toucher. dia arakarak'izay ihany koa ny kasihan'ny tenin'Andriamanitra atsika. C'est comme quelqu'un qui a une plaie Ohatry ny olona anankiray izay manana ratra, et qu'il y a l'infirmier qui est en train de désinfecter. dia misy mpitsabo anankiray manadio an'ilay ratra zany. Il doit gratter la plaie Dia tsy maintsy kikisa an'ilay ratra pour enlever les souillures mba hanala an'ilay loto, afin de pouvoir panser la plaie. mba hahafany manadio an'ilay ratra avy eo. Le Seigneur nous a mis à l'église Ny tompo a dia nametraka atsika eo anivon'ny fiangonana. et les temps où nous vivons maintenant, Ary ny vaninandro iainantsika ankehitriny a, nous réalisons que le monde va de mal en pis. dia tena mehita atsika fa me makany amin'ny faratsiny zao tontolo zao. Le monde devient de plus en plus pervers Me vetaveta izao tontolo zao. et nous vivons dans ce monde. Kanefa tsika dia miaina eto amin'ity tany ity. Et parfois nous sommes touchés, nous sommes atteints par les saletés de ce monde. Kanefa tsika indraindray a tratran'ny loto izay mahazo an'ity zao tontolo zao ity, izay misy eto anivo zao tontolo zao ity. Nous sommes infectés par le caractère de ce monde. Voalotony toetran'izao tontolo zao isika. Alors que le Seigneur veut une église pure, sans tache ni ride. Kanefa ny tadiavan'ny tompo a dia fiangonana madio a tsisy petina sy fiketronana. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Noho izany inona ary no ataony? Il doit nettoyer son église. Mila manadio ny fiangonana izy zany. Le Seigneur veut nettoyer son église Ny tompo te hanadio ny fiangonany dans ces derniers temps. amin'izao vaninandro farany zao. Parce que dans le livre de Haggai, Satria ao amin'ny bokin'ny Hagai a, Haggai chapitre 2, toko faharoa, Haggai, oui, je l'ai dit en malgache. Hagai ny antsika amin'ny teny malagasy a. Haggai chapitre 2 Hagai toko faharoa, et le verset 9. ny andinin'ny fahasivy. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ny voninahitry ty trano ty aneparany dia ho lehibe noho ny tany aloha Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana ho Jehova tompony maro. La gloire de cette dernière maison. Ny voninahitry ty trano ity any aparany, Dans le passé, il y avait le temple, il y avait les synagogues, il y avait le tabernacle. tany aloha zany a fahiny a dia nisy ny tempoly a, nisy ny synagoga, Il y avait des endroits où les enfants d'Israël pouvaient se rencontrer pour aller servir le Seigneur. nisy a toerana izay niangonan'ireo zanak'Israely a nanompon'izy ireo any tompo. Mais dans ces derniers temps, Fa amin'izao vaninandro farany zao il y a izy l'église. dia misy ny fiangonana. Et l'église, ce n'est pas un lieu. Ary ny fiangonana dia tsy toerana intsony, L'église, c'est toi et moi. fa ny fiangonana dia izao sy anao. Et le Seigneur dit Ary ny tompo dia que la milaza gloire de cette dernière maison, hoy izy hoe voninahitry ty trano ty any aparany, la gloire de l'église zany hoe ny voninahitry ny fiangonana zany sera plus grande que celle de la première. dia ho lehibe noho ny tany aloha izy. Et je reviens à la première question. Dia miverina indray a tamin'ilay fanontaniana voalohany, Où est cette gloire aujourd'hui?
aiza ho aiza nefa no ahitantsika ny voninahitra io Quand on ankehitriny. regarde mon cœur et ton cœur, le cœur de tous les chrétiens aujourd'hui, Rehefa mijery ny foko sy ny fonao sy ny fon'ny kristianina rehetra ankehitriny. est-ce que cela représente cette gloire Moa ve fa dont man- le Seigneur parle par rapport à sa maison? moa ve fa maneho an'ilay voninahitra zay ambaran'ny tompo manoloana ny tranony zany? Parce que si cela n'est pas le cas, Satria raha tsy zay ny zava-misy a, le Seigneur doit nettoyer sa maison. dia mila manadio ny fiangonana Pour zany que cette tompon-trano. gloire soit représentée. Mba hahafahan'io voninahitra io a miseho. Amen. Amen. Le Seigneur veut purifier son Église dans ces derniers temps. Te hanadio ny fiangonana ny tompo amin'izao vaninandro farany zao. Parce qu'il revient bientôt. Satria ho avy tsy ho ela izy. L'Église doit atteindre une dimension Mila mahatratra mba rahatonga anankiray ny fiangonana que jamais elle n'a atteint auparavant. izay mbola tsy nitratrariny hatramin'izay. Une dimension que l'homme, la chair, la compréhension humaine ne peut pas comprendre. Ambaratonga anankiray a izay tsy azon'ny maha-olombelona sy ny olombelona sy ny saina maha-olombelona takarina. L'Église du Seigneur, c'est pas une religion. Fa ny fiangonan'ny tompo anie tsy fomba mpivavahany. C'est pas des traditions. Tsy resaka fomban-drazana. C'est pas un club d'amis où on se retrouve le dimanche. Tsy fivondronan'ny olona maro zany a izay ohatrany hoe fiaonana isaky ny lahady. On ne s'est pas vu pendant toute la semaine et le dimanche, c'est l'occasion, on pourra s'embrasser, se dire bonjour et se raconter n'importe quoi. Hoe satria tsy niona mihitsy nandrisy ny herinandro a dia tonga kosa ny lahady a dia afaka mba mifampiresadresaka miaona eo zany. Pour comprendre l'Église, on a besoin de recevoir une révélation du Seigneur. Fa afahantsika mahatakatra ny atao hoe fiangonana dia mila mahazo ny fanambarana avy amin'ny tompo isika. C'est une dimension que nous ne pouvons jamais comprendre tant que nous demeurions comme étant des chrétiens charnels. Ambaratonga tsy ho takatra ny saitsika mihitsy io raha mbola mitoetra ho kristianina ranofo isika. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut bousculer dans notre vie Fa maro ny zavatra tiany tompo hotsikotsoina ao amin'ny fiainantsika pour atteindre cette dimension ahafahantsika mahatratra n'izay de cette ambaratonga izay Église glorieuse ny amin'ny fatakarana ny fiangonana feno voninahitra io que le Seigneur veut. izay takiany tompo. Une Église qui ne ressemble pas du tout à ce dont nous avons l'habitude de voir et d'entendre. Fiangonana izay samy hafa tanteraka amin'izay mahazatra atsika mahita azy sy mare azy. Parce que l'Église, elle est spirituelle. Satria ny fiangonana dia ara-panahy. Amen. Amen. Elle n'a rien de comparable sur la terre. Tsisy azo ampitahana aminy eto amin'ity tany ity. Et pourtant, elle est sur la terre. Kanefa eto an-tany Parce misy que azy. l'Église, c'est toi et moi. Satria ny fiangonana anie dia izao sy Mais anao pour e. que nous parvenions à cette dimension, Ary ahafahantsika mahatratra an'izay ambaratonga izay j'ai besoin de laisser le Seigneur faire son œuvre dans ma vie. dia mila mamela ny tompo hanao ny asany eo amin'ny fiainako. D'enlever tout ce qui est de moi, Anaisitra an'izay momba ny tenako rehetra. d'enlever tout ce qui est de la chair, Anaisitra an'izay avy amin'ny nofo rehetra. d'enlever tout ce qui est corrompu Anaisitra an'izay maloto rehetra. pour opérer une transformation dans ma vie, Mba hisy asa tanteraka eo amin'ny fiainako. pour lui ressembler. Mba ahafahako manahaka azy. Autrement, Raha tsy zany a, si toi et moi, raha tsy zany dia zao raha ohatra ka zao sy anao, si nous les enfants de Dieu, raha toka isika zanak'Andriamanitra nous ne permettons pas au Seigneur ka tsy mamela ny tompo isika de faire une œuvre profonde dans notre vie, hanao asa lalina eo amin'ny fiainantsika pour nous changer, nous transformer mba hanovantsika à son image et à sa ressemblance, hanahaka ny endriny nous n'aurons pas d'église, dia tsy ahita fiangonana mais mihitsy nous isika. aurons un club d'amis Fa klioba izay ahitantsika où namana no nous nous hitantsika rencontrons tous les dimanches izay ahafahantsika miaona isaky ny pour alahady chanter, mba hira pour
pour bavarder, pour causer, mba hiresadresaka pour écouter une parole qui nous satisfait. mba aheno teny a zay mety mahafapo atsika Et après, on s'en va, on oublie tout. dia vitsy zany a dia mandeha tsika dia adinontsika zany rehetrarehetra zany Mais on sera vraiment loin de l'église. fa raha izany a Seigneur. dia lavitra ny fiangonan'ny tompo a ny fahatakarantsika zany Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits, ny tompo tsy mitaky atsika akory mba ho lavirary isika mais il veut que nous reconnaissions notre état. fa tiany fotsiny tsika hiaiky ny toerana misy atsika Que nous reconnaissons ce que nous sommes. hiaiky isika ny mahizy atsika Que nous ne sommes pas parfaits hoe tsy tanteraka tsika et que nous nous humilions sous sa main puissante. fa manetry tena ao ambanin'ny tana mahery Et nous le laissons nous transformer. dia mamela azy isika hanovatsika Et le seul moyen ary ny fomba tokana pour que le Seigneur obtienne cette église glorieuse, ahafahan'ny tompo mahita ny fiangonana feno voninahitra io pure et sans tache ni ride, madio a tsisy petina tsisy ketrona il nous a donné la formule. dia nomeny atsika ne ny fangaro e C'est très simple. tsotra fotsiny Il a dit, zao ny lazainy si quelqu'un veut me suivre, raha misy tahanaraka ao izy qu'il izy renonce à lui-même, aoka izy andany tena qu'il se charge de sa croix hitondra ny azo et fijaliana qu'il me suive. ka hanaraka ahy En suivant le Seigneur, amin'ny fanarahantsika le diany Seigneur tompo nous montre qui nous sommes. dia maneho atsika ny tompo hoe iza moa isika Quelles sont les tâches qui sont en moi. hoe inona ny mbola pentina misy eo amiko Et il enlève, par sa parole, dia amin'ny alalan'ny teniny kosa il sanctifie son église, dia amasiny ny fiangonany il rectifie ce qu'il faut rectifier. ahitsy ny izay mila hitsy Et quand il voit les rides dans son église, ary raha mbola mahita fiketronany eo amin'ny fiangonana izy il va faire sa chirurgie esthétique à sa manière. dia izy a no hanamboatra amin'ny alalan'ny fandidiana estetika amin'ny fombany izay Mais ce tiany n'est anaovana pas, azy et ce ne sera pas une apparence seulement, ary tsy amin'ny endrika ivelany mais c'est fotsiny une any transformation interne. fa tena fiovana anaty mihitsy Et la transformation qui se fait intérieurement, ary ny fiovana izay misy ao anaty on voit le résultat extérieurement. dia hita ho azy a amin'ny ivelany Amen. amen Et cette église devient de plus en plus glorieuse. dia mia feno voninahitra hatrany hatranjany Elle n'est pas parfaite, tsy lavorary izy akory a mais elle est en pleine transformation. fa eo an-dalam-piovana izy Si le Seigneur arrive aujourd'hui, raha ohatra ka tonga ankehitriny amin'izay ny tompo ou si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, na hoe miantso andro any ny tompo mais il me verra dans un processus de transformation. dia ny tazany amiko zany a dia ao anatin'ny zotra makany amin'ny fiovana zany Amen. amen Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny kristy jesosy a Mais je disais que ce n'est pas un feu vert pour vivre sa vie n'importe comment. fa nefa zay lazaiko teo hoe tsy hoe jiro maintso zany ahafahantsika miaina zay tiatsika hiainana akory Parce que Pierre nous dit une chose très importante. satria petera dia miteny zavatra lehibe anankiray amintsika 1 Pierre chapitre 4. petera voalohany toko faefatra 1 Pierre chapitre 4. petera voalohany toko faefatra Et on va lire le verset 17. dia ny andininy fafito ambin'ny folo mivakitsika Alors, car c'est le moment fa tonga ny andro où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana trao amin'ny ankohonan'andriamanitra ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'andriamanitra Vous avez bien entendu le passage. renareo tsara ve le andiny teo Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. zareo tsara ozy izy a fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana atrao amin'ny Il ne ankohonan'andriamanitra parle pas de condamnation, tsy miresaka fanamelohana izy eto a il parle de jugement. fa fitsarana ny resahany Le jugement commence. ozy izy hoe manomboka ny fitsarana C'est pas ça va commencer. tsy hoe mbola hanomboka
C'est pas que lorsque le Seigneur va venir, tsy hoe rehefa amin'ny fotoana ho avy ny tompo il va prendre son église dia apakatra ny fiangonana et izy il va y avoir un jour de jugement. dia amin'izay andro zay no isy an'ilay Et c'est ce fitsarana jour-là que l'église va être jugée. dia hoe amin'izay fotoana zay fiangonana voatsaraina Non. tsy izay io La zany Bible dit que fa ho ny baiboly maintenant c'est le moment hoe ankehitriny tonga ny andro où le jugement commence dans la maison de Dieu. ny antombohan'ny fitsarana trao amin'ny ankonan'andriamanitra C'est vrai, il n'y a pas de condamnation. marina tokoa fa tsy misy ny fanamelohana Mais il y a un jugement. fa nefa misy ny fitsarana Et le jugement de Dieu ary ny fitsaran'andriamanitra commence d'abord dans sa maison. dia ozy izy ao anatin'ny trano na ny ankohonany manomboka Ce zany n'est pas ceux qui sont dehors. tsy ho an'ny olona ny ivelany zany Même si la parole de Dieu dit que, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? na dia miresaka ihany azy izy osy izy hoe ary raha miatomboka amintsika zany dia hanao ahoana kosa ny afaran'izay tsy manaiky ny filazantsara Ça veut dire que ça va être vraiment très très grave. zany hoe ho loza be mihitsy zany Mais ça ne veut pas dire que pour nous c'est léger. fa nefa comment Ça ne veut pas dire que ça va être léger, moindre. fa tsy midika akory nefa hoe ho maivana kokoa zany ho atsika Le jugement de Dieu, fa ny fitsaran'andriamanitra ça commence d'abord dans la maison. dia manomboka atao anatin'ny tranon'andriamanitra Dans la maison de Dieu. ao anatin'ny tranon'andriamanitra Amen. amen C'est très important pour nous chrétiens de savoir cela. zava-dehibe loatra ho antsika kristianina mahafantatra an'izany Parce que si nous ne savons pas cela, satria raha vao tsy mahafantatra an'izany isika nous risquons de vivre comme des païens. dia lasa miaina toy ny fanaonjentilisa isika Comment se passe le jugement de Dieu, le jugement dans la maison de Dieu? ohatry ny ahoana ny fitranga ny fitsaran'andriamanitra ao anatin'ny tranony On va lire un peu plus haut par rapport à ce passage que nous venons de lire. mifanaraka amin'ny eo andininy vakitsika io a dia vakitsika eo ambonimbony kely eo a Lisons à partir du verset 14. eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo manomboka vakitsika Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. dia ny faefatra ambin'ny folo sambatra ianareo raha aratsiana no ny anaran'i Kristy fa ny fanahy ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo fa aoka tsisy aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'olona fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Et c'est là qu'il continue par le verset 17 en disant, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Eo amin'izay vao lazainy ilay andiny fafito ambin'ny folo efa tonga ny andro iantombohan'ny fitsaran'Andriamanitra atao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Alors comment se manifeste ce jugement? dia ohatry ny ahoana zany no fitrangany io fitsarana io Nous pouvons être outragés mety afaka enjehana isika à cause du nom du Seigneur. no ny anaran'ny tompo Nous pouvons être persécutés mety enjehantsika parce que nous ne ressemblons pas à notre environnement, à notre foyer. satria mety tsy mifanaraka amin'ny manodidina atsika ny olona eo amin'ny tontolo misy Parce atsika que nous ne sommes pas du monde. satria tsika tsy avy amin'izao Le tontolo monde zao ne nous aime pas. dia noho izany tsy tia atsika zao tontolo Parce que zao nous nous appliquons une autodiscipline. satria isika mapiatra fitsipika manokana ho an'ny Nous ne tenatsika sommes plus sous la loi, tsy ambany lalàna intsony isika mais nous avons une autodiscipline. fa mametraka fitsipika manokana ho an'ny tenatsika izy Nous savons que tout nous est permis, fantatsika tsara fa ny zavatra rehetra azosika atao mais tout n'est pas bon. fa nefa tsy ny zavatra Il y a rehetra une tsara discipline que nous nous imposons nous-mêmes. noho izany misy
tsipika mila apetratsika amin'ny tenantsika manokana C'est-à-dire, nous renonçons à beaucoup de choses. Zany Nous hoe renonçons à nous-mêmes. zany hoe mila manda zavatra maro tsika manda ny tenantsika Nous mourons chaque jour. maty isan'andro isika Nous appliquons ce jugement en nous-mêmes. ary io fitsarana io dia ampiaritsika amin'ny tenantsika manokana Nous ne jugeons pas les autres selon leur manière de vivre, tsy mitsara ny hafa amin'ny fomba fiainana isika mais nous nous jugeons nous-mêmes. fa ny tenantsika no tsara itsika Nous zany. nous jugeons nous-mêmes pour ne pas être jugés. mitsara ny tenantsika tsika mba tsy ho tsaraina Nous ne sommes pas habilités de juger qui que ce soit. tsika mantsy tsy nomena lalana hitsarana izana izy Mais nous avons l'autorité de nous juger nous-mêmes. fa manana fahefana kosytsika hitsara ny tenantsika Et lorsque nous nous jugeons nous-mêmes, ary rehefa mitsara ny tenantsika manokana isika il y a beaucoup de choses que nous devons ajuster dans notre vie dia maro ny zavatra ilayntsika hitsy eo amin'ny fiainantsika pour se conformer au plan du Seigneur. ahafahantsika mifanaraka amin'ny drafitra C'est là andriamanitra renoncer à soi. dia eo mihitsy nilay fandavatena Nous renonçons à nous-mêmes. mandany tenantsika isika Nous ajustons beaucoup de choses dans notre vie tena manitsy zavatra betsaka isika eo amin'ny fiainantsika pour être conforme au plan du Seigneur. mba hifanaraka amin'ny drafitra andriamanitra Et cela n'est pas facile. ary tsy mora nefa zany a Et c'est cela justement nous charger de notre croix. ary zay indrindra nefa ny atao hoe mitondra ny azo fijaliantsika isika Amen. amen Si nous ne prenons pas ce chemin, raha vo tsy mandray an'izay lalan'izay isika nous pouvons continuer à aller à l'église dia afaka mety mitomaka any am-piangonana ihany isika avec notre attitude miaraka amin'ny fihetsintsika ny toe-potsika qui ne veut pas changer izay tsy te hiova et nous resterons toujours des bébés. dia mijanona mitoetra ho zaza foana isika On ne grandit pas. tsy mitombo Il y aura de la haine, misy fankalana il y aura de la jalousie, misy fialonana on se fera la concurrence. dia lasa mifaninana amin'ny samitsika isika Qu'est-ce qui se passe dans le monde chrétien maintenant? inona kay zavatra mitrangy eny anivon'ny tontolo kristianina ankehitriny Il y a toutes sortes de doctrines. ahitana fotom-pampianarana maro eny Nous sommes tous passés par là. ary tsika rehetra efa samy nandalo an'izany daholo a Il y avait une doctrine où tout le monde riait à l'église. misy fotom-pampianarana ohatra hoe miara-meme daholo ny olona ao am-piangonana Et quand la première fois que c'est arrivé, ary rehefa tonga zany a indray mandeha la première église qui a pratiqué cela, ny fiangonana voalohany zay nampiatra an'izany elle se vantait, et nous avons la gloire de Dieu. dia tena nyrehare le fiangonana hoe tena manana ny voninahitry ny tompo Il y a la izahay manifestation de la gloire de Dieu. tena misy fihetsehan'ny voninahitr'andriamanitra eo aminay On était fiers. dia tena nyrehare Après, il y a de l'or qui descend du ciel. dia nisy ndray koa tamin'izany fotoana zany hoe misy hoe vovovolamena midina avy any an-danitra Après, ceux qui ont reçu cela, ceux qui pratiquaient cela, ils se glorifiaient. dia zay nampiatra na ny ainan'izay takefy zay ihany koa dia nyrehare ihany koa Et puis, il y a eu aussi le fait de tomber par terre. dia nisy ihany koa vanim-potoana le mianjera amin'ny tany Et ceux qui pratiquaient cela se glorifiaient d'une manifestation de Dieu. dia zay nampiatra an'izay ihany koa dia nyrehare ihany koa satria hoe nanana ny voninahitr'andriamanitra Vous savez ce qui se passe lorsqu'on donne un jouet à un enfant? hitanareo inona ny zava-mitranga rehefa omena jouet Oui. omena kilalao any zaza anankiray a Qu'est-ce qu'il fait? dia inona ny zavatra ataony Il va se glorifier devant ses amis. dia tena mirehare be Il izy va montrer, anatry any namany a moi j'ai un jouet. dia teny izy hoe za manana nyty kilalao ty Alors quand on est bébé spirituellement, dia rehefa zaza ara-panahy ihany koa tsika on se glorifie de toutes sortes de manifestations. dia mirehare tsika ny amin'ireo fihetsiketsehana maro samihafa On se glorifie de doctrines. mirehare ny amin'ireo fampianarana samihafa
Et quand on regarde dans l'église, dia rehefa mijery ny ao am-piangonana où il y isika a toutes ces sortes de manifestations, rehefa mahita an'ireo karazana fihetsiketsehana maro samihafa il y a de la haine, dia mahita ihany koa tsika miaraka amin'izany il y fankalana a de la jalousie, il y a fialonana de l'amertume, on se fakamangidy fait la concurrence. lasa Il y a mifaninana toutes ces choses dans l'église. hita eo anivon'ny fiangonana ihany koa zany rehetrarehetra zany Pourquoi? inona no Parce antony qu'ils ne grandissent pas. satria tsy mitombo izy ireo Ce sont des bébés. zaza Alors qu'est-ce qu'il faut donner à un bébé? noho izany inona no tokony omena ny zaza Pour qu'il soit content mba hahafahany faly ou pour qu'il se calme? mba hahafahany mangina Deux choses. zavatra anankiroa ihany Tu lui donnes un jouet omenao kilalao izy a et tu lui donnes un biberon. dia omenao biberon izy ronono Tu lui donnes un jouet, il se calme. omenao kilalao izy a dia mangina Et il est fier. ary faly am'reare Tu lui donnes un biberon, dia omenao biberon na il ronono ihany koa izy se a tait. Il se tait. dia mangina ihany koa izy Tu lui dis la vérité, teneninao marina izy il boude. dia midongy izy Il se fâche. tesitra izy C'est vrai ou c'est pas vrai? marina aloha zany sa tsy marina Alors quand nous sommes des bébés spirituels, noho izany rehefa zaza ara-panahy isika quand on nous dit la vérité, rehefa lazaina amin'ny marina isika on se fâche. dia tesitra izy On n'est pas content. tsy faly isika Je vais pas aller à l'église. za tsy ho any am-piangonana ntsony Ah, c'est pas la seule église, hein. tsy ho reriny ny fiangonana e C'est ça le bébé. zay ny atao hoe zaza Et qu'est-ce que Paul a dit? dia inona nefa ny tenenin'ny paoly Je vous ai donné du lait nomena ronono ianareo parce que vous êtes rononom-panahy des bébés. satria zaza Vous ara-panahy ne pouvez ianareo pas le supporter la nourriture solide. tsy nazaka ventikanina ianareo izy izy N'est-ce pas? sa tsy zany 1 Corinthiens 3. korintiana voalohany toko fatelo Le Seigneur veut purifier son église, frères et sœurs. tia hanadio ny fiangonana ny tompo raha lasy anabavy a Ça veut dire que je dois supporter la nourriture spirituelle diky zany fa mila zaka koa ny mihinana sakafo-panahy pour pouvoir grandir. ahafahako mitombo 1 Corinthiens 3, korintiana voalohany toko fatelo verset 2. andininy faharoa Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. ronono nomeko anareo fa tsy ventikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo eny mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza Hébreux fa mbola chapitre, araka ny nofy ihany ianareo Hébreux chapitre 5. hebreo toko fadimy Et le verset du verset 12 au verset 14. nomboka amin'ny andehan'ny faharoambeny folo ka hatramin'ny fahefatrambeny folo Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. zao no lazainy fa na dia tokony ho efa ho mpampianatra azy ianareo noho ny fahelan'ny andro a dia mbola mila izay hampianatra anareo ihany ny abidi mpianaran'ny tenin'andriamanitra indray ary efa toy izay tokony nomendronono ianareo tsy tokony zavady ary efa toy izay a tokony nomendronono ianareo fa tsy vetikanina fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny famarinana satria mbola zazabodo fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay a manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Donc Dieu
veut donner de la nourriture solide à ses enfants. noho izany Andriamanitra dia tia hanome veti-kanina ho an'ny zanany. Ses fils et ses filles. Ireo zanany lahy zanany vavy zany. Dans cette nourriture solide, Ary ao anatin'io veti-kanina io a, ce n'est pas que des encouragements. dia tsy fampaherezana fotsiny misy ao. Il y a des encouragements, Marina fa misy ny fampaherezana. mais il y a aussi des choses à réajuster. Fa misy ihany koa zavatra izay mila hitsy. Amen. Amen na. Je répète, c'est les temps où nous vivons maintenant. Mbola verika ny vaninandro iainantsika ankehitriny a, Le Seigneur est plus que jamais proche. dia voamay miakaiky ny tompo a. Et il veut venir prendre son église. Ary te aka ny fiangonana Une izy a. église glorieuse, Fiangonana feno pure voninahitra, et sans tache. madio a tsisy Et pour pentina. cela, il a besoin de purifier son église. Noho izany a dia mila manadio ny fiangonana Il doit izy. nettoyer son église. Mila manadio ny fiangonana izy. Amen. Amen na. Il ne condamne personne. Tsy manameloka na iza na izy Nous ne izy. condamnons personne. Ary tsy manameloka na iza na izy izahay. Mais il appartient à chacun de se juger soi-même. Fa anjarany tsiraray avy mitsara ny tenany. Paul a dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ho Paoly hoe ho an'ireo izay milaza ny tenany fa efa mijoro, aoka izy hitandrina fandraho lava. Et il a aussi dit que chacun s'examine soi-même pour voir s'il est dans la foi ou non. Ary zao ihany koa ny lazainy hoe aoka ho sisy ny tsiraray avy samy hamantatra ny tenany na mitoetra amin'ny finoana izy na tsy. Nous ne pouvons pas demeurer comme des enfants, Tsika zany tsy afaka mitoetra ho zaza e. nous faire plaisir les uns les autres. Manao izay mahafinaritra ny namantsika avy. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, on va se parler de telle manière à nous mettre en colère les uns les autres. Tsy hoe dika koa nefa zany hoe rehefa hiresaka zany a dia ohatrany hoe samy mifampatezitra foana. Mais nous avons besoin d'être humbles. Fa mila manetry tena isika. Quand la parole du Seigneur nous parvient Rehefa tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra et que nous voyons notre condition, ka mahita ny fepetra iainantsika isika, nous avons besoin de nous humilier. dia mila manetry tena isika. De confesser nos péchés, Tena miaiky ny otatsika. de demander pardon au Seigneur Mangata-pamelana amin'ny tompo et de nous pardonner les uns les autres. ary amin'ny famela amin'ny samitsika ihany koa. Paul a dit, je traite durement mon corps. Ozy izy Paoly hoe asiako mafy ny tenako ho mangana. Je ne dois traiter personne. Je n'ai pas à traiter qui que ce soit. Za zany tsy anjarako ny mijery ny fiainany tsiraray avy na mikarakara ny fiainany Mais je tsiraray dois avy. traiter durement mon propre corps. Fa ny tenako a no asiako mafy. Je dois me juger moi-même. Ny tenako no mila tsaraiko. Parce que le jugement, c'est maintenant. Satria ny fitsarana dia manomboka ankehitriny. Je me juge maintenant. Ny tenako no tsaraiko ankehitriny. Revenons dans le passage qu'on a lu dans Pierre. No ny aventsika vakina ilay andininy tao amin'ny Petera teo hoe 1 Pierre 4, Petera voalohany toko faefatra. est-ce que j'y suis là? « 1 Pierre 4, 17. Andininy fafito ambin'ny folo, Petera voalohany toko faefatra. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Fa tonga ny andro hiantomboan'ny fitsarana atao amin'ny ankonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky Parce ny qu'il y a un filazantsaraman'Andriamanitra. il y a un moment où la colère de Dieu va se manifester sur la terre. Satria hisy andro anankiray ihany koa azy isehon'ny fahatezeran'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Et la Bible dit que la terre va s'enrouler
comme du papier. Ary hoy ny baiboly hoe iorongorona tahaka ny taratasy ozy izy ny tany amin'izay fotoan'izay. Devant la colère de Dieu. Tahaka ny orona taratasy eo anatrehan'ny C'est ce qui va fahatezerana. arriver au monde. Azay no hitranga amin'izao tontolo zao. C'est ce qui va arriver à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Izay no hitranga amin'ireo olona izay tsy mankatoy ny filazantsara. Mais ce n'est pas à eux seulement. Kanefa tsy amin'izy ireo Il y a ihany. aussi un jugement pour toi et moi. Fa misy ihany koa fitsarana ho aso ho Et anao. ce jugement s'applique maintenant. Ary io fitsarana io dia miatra deniny ankehitriny. Amen. Amen. Cela s'applique maintenant. Miatra deniny Ça ankehitriny. commence dans la maison de Dieu. Manomboka ao amin'ny ankohonana sy ny tranon'Andriamanitra izany. Et c'est pour cela que Paul a dit, je traite durement mon corps. Izay ny nahatonga ny Paoly nilaza hoe asiako mafy ny tenako mangany. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné des bergers. Azay ihany koa no antony nanomezany tompo antsika mpiandrondry. Amen. Amen. Le Seigneur a placé des hommes devant nous, Nametraka lehilahin'Andriamanitra eo anoloantsika ny tompo. comme bergers. Ho tahaka ny mpiandrondry. Parfois, on a tendance à prendre une mauvaise voie. Indraindray mantsika manana fahazarana ohatry ny vily lalana makany amin'ny Et lalan-diso. le berger, il vient pour nous montrer, non, c'est pas ça la voie. Dia tonga kosa ny mpiandrondry mily antsika hoe tsy any lalana fa ity. Pour pas qu'on se perde. Mba tsy hahatonga antsika ho very. Amen. Amen. Non pas pour juger, Tsy hoe ho fitsarana akory, mais pour nous montrer la voie. fa mba hanoro antsika ny lalana. Amen. Amen. Jean-Baptiste s'est adressé aux enfants d'Israël Jona mpanao batisa dia niresaka tamin'ny vahoaka n'Israely et il leur a fait un avertissement. dia nampitandrina azy ireo izy. Parce que la mission de Jean-Baptiste, Satria ny iraka nampanaovana Jona mpanao batisa il était venu pour préparer la venue du dia Seigneur. tonga izy hanomana ny lalan'ny tompo. Et de la même manière, Ary mitovy amin'izay ihany koa, le Seigneur va revenir. mbola ho avy indray ny tompo. Mais il a envoyé des gens devant nous Fa naniraka olona izy eo anoloantsika pour nous avertir qu'il va revenir encore une fois. mbola mba hampitandrina sy hampafantatra antsika fa mbola ho avy indray Pour nous izy préparer pour son avènement. ka hanomana antsika ho amin'ny fiaviany. Et ceux qui venaient à Jean-Baptiste, vers Jean-Baptiste, Ary ireo izay nanatona Jona mpanao batisa qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? dia inona ka iny lazainy Jona Dans mpanao Matthieu batisa azy ireo? chapitre 3. Matthieu toko fahatelo. Matthieu chapitre 3 et le verset 7 et 8. Ny andinin'ny fafito sy ny fahavalo. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Fa no nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy dia hoy izy taminy, ry taranaky ny menarana iza nanorevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza vomendriky ny fibebana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama orainay izahay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'reto vato reto. Donc, voilà ce qu'a dit Jean-Baptiste. Io zany ny valitenin'ny Jona mpanao batisa. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Iza nanorevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy ozy izy. Parce qu'il y a une colère qui va venir. Satria izy fahatezerana mantsy ho avy. Et ne prétendez pas être des enfants d'Abraham. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama orainay izahay Ah, ça ozy nous izy. suffit, on est sauvés, Hoe c'est bon. manana ny Abrahama zay dia efa voavony sy Nous ampy sommes zay. des enfants de Dieu. Efa zanak'Andriamanitra Nous sommes izahay. baptisés, c'est bon. Efa vita batisa zay, Nous efa ampy zay. pouvons vivre comme nous voulons. Afaka miaina zay tiana iainana amin'izay izahay. Beaucoup de chrétiens se trompent. Maro ny kristianina no diso hevitra. Ils pensent que quand ils sont baptisés, là ils ont atteint le stade final.
mihevitra izy ireo hoe kasiko satria efa vita batisa izy ireo a dia efa natratra n'ilay ambara tonga faratapony. En réalité, c'est là où commence la vie Fa chrétienne. tena marina aza eo no manomboka ny fiainana maha-kristianina. C'est là où on apprend, c'est là où on commence réellement à marcher avec le Seigneur. eo isika ny tena manomboka raha ny marimarina kokoa miara-mandeha miaraka amin'ny On Taona. renonce à soi tous les jours. Tena mandany tena isan'andro. On se charge de sa croix tous les jours. Tondra ny azo fijaliana isan'andro. On pleure tous les jours. Pleure. Oui, Tomany isan'andro. parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut enlever. Satria mizatra tiany tompo hoe sorona. Et ça fait Dia mal. marary nefa On le veut izy. pleurer. Tena tia tomany isika. Mais on a la paix dans le Fa cœur. nefa miaraka amin'izany dia Parce misy qu'on a fiadanana ao am-potsika. l'assurance Satria misy qu'on fahazonantoka est dans le plan du fa Seigneur. ao anatin'ny drafitry ny Qu'on tompo marche misy. avec le Seigneur. Miara-mandeha amin'ny tompo On a isika. la paix, on a la joie. Manana fiadanana fifaliana On a isika. l'assurance du salut. Manana fahazonantoka ny amin'ny Parce famonjena qu'on isika. marche avec Dieu. Satria miara-mandeha miaraka amin'Andriamanitra isika. Amen. Amen. C'est pas facile d'être chrétien. Hein. Tsy mora ny hoe D'être kristianina. chrétien. C'est pas du tout facile. Hein. Tsy mora. Si on choisit d'être chrétien, on choisit pas la vie facile. Raha ohatra ka misafidy ny fiainana maha-kristianina angamitsika dia tsy te hoe hisafidy ny fiainana mora. Mais ne pas être chrétien, c'est la vie la plus horrible Fa ny misafidy hoe kristianina tena fiainana mahatsiravina qu'on ne indrindra. puisse trouver. Tsy kristianina fiainana mahatsiravina indrindra. Il n'y a pas de mauvaise vie que celle-là. Tena tsisy fiainana ratsy akoatran'izany hoe tsy kristianina zany angamba. C'est vrai, c'est difficile d'être chrétien, Marina tokoa fa sarotra ny hoe kristianina ianao a. mais on a la paix. Fa nefa miaraka amin'izany dia manana On a la fiadanantsika. joie. Manana fifaliana On a isika. l'assurance du salut. Manana fahazonantoka ny Et la amin'ny paix que famonjena. tu as, Ary ny fiadanana izay anananao personne ne peut te la reprendre. dia tsy misy afaka manaisotra an'izany. On ne ao peut pas anatinao. te comprendre. Tsy misy olona mahazo anao. Tu peux souffrir dans la douleur tout en étant joyeux. Afaka tena mijaly ianao anatin'ny fahoriana nefa miaraka amin'izany misy fifaliana. Tu peux être dans le manquement, mais tu es vraiment content. Mety ao anatin'ny tsy fahampiny Tu ianao nefa débordes faly de ianao. Tena miboboka fifaliana ao anatinao. Tu peux être dans la douleur, mais tu es plein de louanges et d'adoration. Mety manaintaina ianao kanefa misy fiderana sy fifaliana eo aminao. Les gens en te voyant, ils te diront, tu as perdu les pédales. Dia ireo olona mahita anao mety miteny aminao mihitsy hoe tena ianao mitapy ianao. Parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vis. Satria tsy miaina an'izay iainanao izy. Amen. Amen. C'est merveilleux. Tsara. La vie éternelle, tu la vis déjà sur la terre. Ny fiainana mandrakizay dia efa iainanao diny ity an-tany sady. Alléluia, le Seigneur est bon. Tsara ny tompo e. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de nous préparer Noho izany raha lasanabavy a mila miomana isika pour le retour du Seigneur. ho amin'ny fiavian'ny tompo. Et c'est comme ça comment nous pouvons nous préparer. Dia ohatr'izay a no ahafahantsika miomana. Lorsqu'il va revenir sur les nuées, Rehefa hiverina eny amin'ny rahoalanitra izy il va nous trouver en pleine transformation. dia ho hitantsika eo an-dalam-piovana no ahitany atsika Que zany. nous nous renonçons à nous-mêmes chaque jour. Rehefa mandany tena atsika isan'andro Nous isika nous chargeons de notre croix. mitondra ny azo fijaliantsika. Nous pleurons Tomany isika comme le cultivateur tahaka n'ilay mpiasa tany qui part le matin en Isaïe. pleurant. izay miala miaingy isa maraina mpitomaniana Mais le jour de la récolte, fa nefa ho avy kosa ny andro ny il fijinjana est plein de joie. tena feno fifaliana izy. Le jour de la récolte vient bientôt. Ary ho avy ny andro ny fijinjana tsy ho ela. Et le jour de la récolte, Ary ny andro ny fijinjana le Seigneur va prendre les prémices. dia akandreo voaloham-bokatra ny tompo. Et les prémices, Ary ireo voaloham-bokatra ce sont nous qui renonçons chaque jour à nous-mêmes dia isika izay mandany tenantsika isan'andro et qui nous chargeons chaque jour de notre sy croix. mitondra isan'andro ny azo Nous fijaliantsika. investissons chaque jour dans le royaume. Tena isan'andro isika dia mamatsy ao amin'ny Nous fanjakan'Andriamanitra. investissons en pleurant, Mamatsy ampitomaniana isika mais le jour arrive bientôt fa ho avy tsy ho ela kosa ny andro
où nous allons recevoir notre récompense. izay andraisantsika ny valim-pity La atsika récompense que le Seigneur a préparée pour nous. ilay valim-pity zay efa nomany ny tompo atsika. Mais les chrétiens charnels, fa reo kristianina ranofo c'est une autre histoire. dia mbola tantara hafa Et c'est grave ary zava-doza ce qu'ils vont vivre. zavatra iainan'izy ireo On amin'izany. ne va pas parler de ça aujourd'hui. tsy resantsika androany zany Nous allons nous lever. ndotsika hitsangana Nous allons dans la présence du Seigneur. dia anantona ny fanatrehan'ny tompo isika. Alléluia. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. tsy tonga eto ny tompo akory anameloka atsika Mais il veut ouvrir les yeux de notre cœur. fa ny katsany dia ny anokatra ny masony fotsika Pour que nous puissions comprendre mba ahafahantsika matakatra son plan, sa volonté. ny drafiny a sy ny sitrapony. Il veut nous préparer. tia hanomana atsika izy Il prépare son église, sa fiancée. manomana ny fiangonana izy dia ny fofombadiny. Une fiancée qui est parée, qui est préparée pour son avènement. fa fofombady a zay a vonona efa vonany amin'ny fampakaram-bady. Nous avons besoin de préparer nos habits mila manomana ny fitafitsika pour le izy jour des noces. amin'ilay andro fampakaram-bady. Ce ne sera pas un jour de jugement pour nous, ni de condamnation, ary tsy andro ny fitsarana na ny fanamelohana ao atsika zany mais ce sera le jour où les noces seront consommées. fa afa tena iainana tanteraka Les noces seront réalisées. tena iainana ho tanteraka Nous ilay allons voir le Seigneur fampakaram-bady. tel qu'il est. ahita ny tompo amin'ny maha izy azy izy. Oh, quel jour de gloire! tena andro ny voninahitra manao ahoana re Quel zany. merveilleux jour! tena tsara zany andro zany. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Saotra Jesosy ary. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Saotra tompo Jesosy. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ireo efa nandany fahalasana miantso azy ireo mba hiara ikorana maro ireo efa nandeha fa vitsy no nilaza hoe namaly niantso anio fa fifaliambe tsy ato antsoantsonya satria na miloatra hoay ny miaraty tsy hoe manankolazay na lavizao fa mba faly aho raha hoany ianao ianao mihitsy mantsena ianao mihitsy matsinona sainy ianao mihitsy nombana tenainy korambola misy kiony azo atao de mba faly aho raha hoany kio ianao nikatonany vavaady ny lanitra anomboka mizay miasara manitra ireo nantsona tsy namany tavelivelany ny taly fa fahorina sy neny nanonya tsy ato iantsoantso anyao satria mamiloatra hoay ny miaraty tsy le hoe manankolazay na lavizao
rahoaniko ianao ianao mihitsy matsinona sainy ianao mihitsy nombana tenainy mbola misy kony azo atao de mba faly aho rahoaniko ianao de mba faly aho rahoaniko ianao de mba faly aho rahoaniko ianao. Alléluia. Frères et sœurs, Lalasianabavy, c'est un rendez-vous très important, le rendez-vous avec le Seigneur. fotoana lehibe tokoa zany hoe fionana amin'ny tompo izany. Lorsqu'il va venir prendre son épouse, sa fiancée, Rehefa ho avy izy aka ny fofombadiny c'est une fiancée qui est déjà prête. dia fofombadiny efa vonona no alainy. Et le moyen de nous préparer, c'est de renoncer à nous-mêmes. Ary ny fomba ahafahantsika miomana dia ny fandavatsika ny tenatsika Chaque jour. isan'andro. Le Seigneur a besoin d'une église pure, Tompo dia mitady fiangonana madio, une église glorieuse, fiangonana feno voninahitra, sans tache ni ride. tsisy petina ketrona. Peut-être nous ne sommes pas cette église, Mety mbola tsisika zany fiangonana zany, mais aujourd'hui c'est un jour de grâce. fa nefa androany dia androm-pahasoavana. Chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est un jour de grâce. Isaky ny andro azy omeny tompo dia androm-pahasoavana. Un jour où le Seigneur nous donne l'opportunité Andro zay anomezan'ny tompo atsika fahafahana de nous examiner, ahafahantsika mamantatra ny tenatsika, de nous dépouiller de nous-mêmes, tena hanesoratsika ny momba ny tenatsika, de mourir à nous-mêmes ho fatiny amin'ny momba ny tenatsika, et de suivre le Seigneur. dia hanaraka ny tompo. Peut-être la lumière du Seigneur nous est parvenue ce matin. Mety hoe tonga tany amintsika ny fahazavan'ny tompo tamin'ity marain'ity. Peut-être nous nous sommes vus ce que nous sommes réellement. Mety nahita ny tenatsika ny mahizy azy ny tenatsika isika ankehitriny. Peut-être le Seigneur nous a parlé ce matin. Mety niteny tamintsika ny tompo tamin'ity marain'ity. Et nous voulons réajuster notre vie. Ka tia anitsy ny fiainatsika indray isika. Nous voulons aligner notre vie avec le Seigneur. Tia ampifanitsy ny fiainatsika amin'ny tompo isika. Nous voulons aligner notre vie avec l'Évangile. Tia ampifanitsy ny fiainatsika amin'ny filazantsara isika. Peut-être nous voulons ce matin fuir la colère à venir. Mety tia handositra ny fahatezerana ho avytsika amin'ity marain'ity. Le Seigneur nous accorde encore ce matin sa grâce Dia mbola omeny tompo fahafahana isika omeny ny fahasoavany androany. de nous approcher humblement devant lui. Anatona azy ampanitretena. Sans aucune accusation ni condamnation. Tsy misy fiampanganana fanamelohana. Vous aussi qui nous suivez en ligne, Nareo ihany koa izay manaraka anay mivantana. le Seigneur vous a peut-être parlé ce Mety matin. teny taminareo ny tompo tamin'ity marain'ity. Il vous a interpellé. Tena nanaitra anareo izy. Il dit tout simplement, venez à moi, Dia zao fotsiny lazainy anareo manatona ahy. vous tous qui êtes fatigués et chargés, Ianareo rehetra izay miasa fatratra sy car je mavesatra vous eny. donnerai du repos. Fa izao no anome anareo fitsarana. Car il est venu chercher et sauver le pécheur. Satria tonga izy mba hamonjy sy hanavitra an'izay very mpanota. Approchons de lui tout simplement. Daontsika hanantona azy fotsiny.
Nous remercions tous ceux qui nous suivent en ligne. dia misaotra anareo rehetra izay nanaraka anay mivantana. Que le Seigneur vous bénisse. Hitanareo any tompo a. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Noeraitsika zany zany hoe Emmanuel teny. Emmanuel tena uanao Fanandre ny feo sy antsunao zato te na kuizana Sutumpura suritsa soti Anunisichaka Anauzatiana Baupanupufu Sisaeju Ituriachane Ilai fitiabanau Amara piala pufunda juteso Pusiba meji jau Fenuru dunia wangu Wow, e fare ilai fitiavana minua chaya upuna anunisichaka anausatiana Aupanu Sisaeju Ituriacha Ilai fitiavana Ambara piala